Rabatoko klasy tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra indray naraka izany hatramin'ny farany tony mahazatra dia ireo lohatenim-baovao no anokafantsika izany. Vehivavy iray no hita faty teny Andoharano fotsiny maraina teo. Tsy nisy nahafantarana azy intsony io tovovavy io noho ny vatany izay efa simba rotodrotika. Manomboka raha ampitso ny fizarany ny mpamin'ny sakafo ho an'ireo mponina 570 tratra ny kere any amin'ny fokotany mahavity sy ifotaka any Ambosary Atsimo izay efa tsy nahita anikoanina nandritra ny tapabolana. Mbola andalam-panaovana fanadihadiana mikasika ny nahafaty marina ireo olona 7 izay voalaza fa matiny tsy fampitsakafo kosa ireo iraka nidina ifotony ho ny mpamina. Fifamalina teo amin'ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina sy ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina sy Hilda Asinjo indray no nanamarika ny fanokafana ny fivoriany filan-kevitra munisipaly andinihana ny teti-bolan'ny komina ho an'ny taona 2024 androany. Lazany tsy mitsokady amin'izay mpanolotsaina vonona ny adiny ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina. Iarahantsika amin'ny valisoa indray kosa ry izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ao amin'ny rahampitso alarobia. Miarabantsika rehetra indray mety talata alina ity tony mazatra dia andao fantaritsika indray hoe sahala amin'ny ahoana ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny rahampitso alarobia fahatelopolo ny volana septambra taona 2024. Saika ahitana rotsakorana indray ho an'ny faritry Sava maro antsetra indra ho amin'ny rahampitso sy ny ilany atsinana ny nosy. Ankoatran'izay kosa dia mety ahitana zavona vao maraina indray raha ho an'ny eto afoatany. Amin'ny ankapobeny zany dia azo everitsika ho tsara indray ny andro raha ho amin'ny rahampitso raha ho an'ny eto afoatany. Andao jerentsika antsara raha ny hoe sahala amin'ny ahoana ary raha toy ny tapany maraina indray ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Araka ilay nambarako teo dia hisy zavona vao maraina raha ho an'ny eto Antananarivo izany hoe hibalika tanteraka indray zany ny masoandro sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianarantsoa. Andao isika ho amin'ny nosy be indray ho fantaritsika hoe sahala amin'ny ahoana indray ny andro mandritra ny tontolo andro raha toa ka ho an'ny nosy be manokana indray. Raha ho amin'ny rahampitso aloha izany dia saika ho tsara ihany koa ny andro satria dia ahitana fifanjibiasa ny rahona sy ny masoandro manodidina ny 13 hatramin'ny 30 degré kosa nefa ny marsipana vao vinavina. Andao jerentsika ary ny saritanin'ny Madagasikara araka ilay nambarako teo dia ny ilany atsinana ny nosy iny no mety ahitantsika erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso izany hoe manomboka aty Antsirana ka hatraty Toamasina zany dia vinavinaina ny isian'izay erikerika izay. Ny ambony kosa dia saika ho tsara indray ny andro raha ny tapany maraina. Toy izay sy toy izay raha aloha ny maraina farany hariva kosa ny andeha ho fantaritsika satria dia ilaina fantarina foana ny andro hoe sahala amin'ny ahoana indray raha toa ka ny tapany hariva. Raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa aloha izany dia mbola saika ho tsara hatrany ny andro enina dia hifanjibiasan'ny rahona ihany aza ny masoandro indraindray. Ankoatran'izay kosa dia ny sava ilay herika izay tazantsika tao Sainte Marie ny tapany maraina. Ny ambony kosa nefa dia saika tsy nahitantsika fiovana firy raha mahakasika ny toetry ny andro. Izay raha aloha fa raha ny marsipana dia somary nahitana fiakarana kely hatrany izay marsipana izay manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré raha toa ka ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Fa mahajanga kosa no manana marsipana ambony indrindra dia manodidina ny 430 degré Celsius. Isarana indray ianao nanaraka izay vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso izay asainay foana ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Real TV. Feno matoko. Iverenantsika ho arahana indray aloha ireo lohatenim-baovao. Vehivavy iray no hita faty teny Andoharano fotsiny maraina teo. Tsy nisy nahafantarana azy intsony io tovovavy io noho ny vatany izay efa simba rotodrotika. Manomboka raha ampitso ny fizarany ny mpamin'ny sakafo ho an'ireo mponina 570 tratra ny kere any amin'ny fokotany mahavity sy ifotaka any Ambosary Atsimo izay efa tsy nahita anikoanina nandritra ny tapabolana. Mbola andalam-panaovana fanadihadiana mikasika ny nahafaty marina ireo olona 7 izay voalaza fa matiny tsy fampitsakafo kosa ireo iraka nidina ifotony ho ny mpamina.
Fifamaliana teo amin'ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina sy ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina sy Hilda Asinjo indray no nanamarika ny fanokafana ny fivoriany filan-kevitra munisipaly andinihana ny teti-bolan'ny komina ho an'ny taona 2024 androany. Lazany tsy mitsokady amin'izay mpanolotsaina vonona ny ady ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina avy hatrany no entintsika hanokafana ny fampahalalam-baovao. Tovovavy iray manodidina ny 17 taona no hita faty teny Andoharanofotsy androany tamin'ny 5 maraina. Razana efa rotodrotika tsy nisy rantsana ny tanana havanana toy ireny notapahana ireny. Niendaka ihany koa ny hodi-dohany ary efa potika ny nofony no hitan'ireo mponina. Mbola hita teo akaikin'ny fasana nisy azy ny kapa roa sy ny arotava izay nanaovany. Nolazain'ireo mponina fa mety nisy nametraka tao ambadiky ny fasana io razana io ary notaritin'ny alika tonga hatreny arabe andalovan'ireo mponina. Nanangona ny vaovao itokony aina Randrianjatovo. Ialana tsiny moa raha toka eo ampisakafoana ianao amin'ity vaovao ity. Olona sendra nandalo nidina ny arabe no taitra tampoka raha nahita razana nitsitra teo afovoan'ny lalan-tany androany maraina teny Andoharanofotsy. Rehefa nozahana ny razana efa mihitsana ny nofo, tsy misy ratsan-tanana intsony ny ilany havanana ary efa mivalo mainty tanteraka aza hoy ireo mponina. Lazain'ireo mponina ho nisy diana may ihany koa aza ny tanany io vehivavy io tamin'ny fotoana nahitana azy. Dia araka ny vaovao henoko aloha olona andeha hidina andeha aka entana angamba no nahitana azy dia nitantara tamin'ny olona anankiroa tamin'ny pompo dia olona teo amin'ny pompo no niakatra nandeha nijery ny razana. Mivatany efa simba be ny fijeriko anazy aloha zao hoe olona nitondrahana rano mangotraka le izy rehefa avy vonoina dia nitondrahana rano mangotraka mba tsy ahafantaran'ny olona anazy. Izy mbola tovovavy kely peu près en 17 taona 16 ans eo. Tsy fantatra mazava na tonga io razana io teny an-toerana saingy mbola hitan'ireo mponina teny akaikin'ny fasana ny kapa sy ny arotava nanaovany. Antso no nahalalany mpitandro filaminana ny zavanitranga teny an-toerana. Ny fahafantarako an'izy ity zany ny zava-misy eto nafatina likera dia misy mampandrefona ombany hoe misy razana misy zavatra may mbo fa jereo. Fa ty zany fahafantarako an'ity dia zavatra naterina teto fa tsy zavatra mipetraka teto. Misy patrouille zay fa tsy maintsy alao misy zavatra mitanga dia tsy maintsy fantatra foana misy mampandrefona zany. Misy problème rehefa ohatr'izao nitokavy ianao. Tsy mponina avy any amin'ny fokontany Andoharanofotsy ity vehivavy hita faty ity hoy ny se fokontany. Everina ihany koa fa vao omaly alina no nametrahana ny razana teny an-toerana no izy io tsy mbola hitan'ireo mponina ny ariva. Raha izao paoziny ahitantsika an'izao dia tsy paozin'olona hoe maty alina na maty tamin'ny maly ariva sanatria fa efa mety efa 3-4 andro mihoatra tany izy io no fanahin'ny olona hoe nisy nanatitra teto. Raha ny endrika amantarana azy aloha zao hatreto dia tsisy fa raha ny fijerin'ny olona rehetrarehetra izay manodidina eto amin'ny fokotany dia samy tsy misy mahafantatra azy loatra amin'izao. Tsy mateti-pitranga eny an-toerana ny fahitana razana toy izao hoy ny ben'ny tanàna. Satria tsy maintsy nisy nanatitra io matotonga tao akaikin'ny fasana tao zany naterindreo dia nisy nisitona indray naketo ampovoan'ny lalana teto. Raha ny fahitana azy razana efa elaela izy io satria efa mamofona be mihitsy raha zany fofona enitsika zany. Ny anankiray faharoa tsy mponina avy eto amin'ny komina koa raha ny fahafantaran'ny efa teo ny chef fokontany, teo ny gendarme, teo koa ny avy amin'ny CSB2, eo koa ny mpiara-monina tsy dia olona eto zany izy io fa dia hoe narina tetỳ amin'ny ty fasany ty. Ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny tsy miteny hoe milamina fa eo ny tsy filaminana tsy maintsy misy zay miezaky ny mandamina zay fa ny resaka faty ohatr'izao aloha tsy mbola fahita etỳ amin'ny tanàna. Nentina teny amin'ny hopitaly AGRA ny razana taorian'ny fifampidiniana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny se fokontany Andoharanofotsy ary ireo mpitandro filaminana teny an-toerana. Nahiditra amponja vonjimaika Antsiafa ireo teratany malagasy miisa 3 voaroroy tamin'ny raharaha famonoana nahafaty an'ilay karana Daniel Radjan hita faty mofo tao amin'ny lasity Ivandry ny 20 Septambra lasa teo. Arahan'ny fitsarana maso kosa ny teratany vahiny mpitatana ivitoerana misahana ny fandriampahalemana na ny agence de sécurité. Tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance no nahafahana ny sambotra azy ireo ny 15 Septambra lasa teo. Mbola mitoy ny fanadidina mikasika ity raharaha nahafatesana karana ity. Ny antsiprian'izay.
Teny Ambojatovo no nosamborany polisy ny lehilahy iray voalohany izay vororoy tamin'ny fahafatesany io karana tao amin'ny lasity ivandrio. 5 andro tao aoriany nisehoany ny famonoana no nandeha ny fitsamborana rehefa niditra tamin'ny fizahana ny caméra de surveillance tao an-toerana mpitandron'ny filaminana. Nitoy hatrany nefa izany famitorana izany ka ny andron'ny zoma 20 Septambra fotoana nisamborana ny olona voalohany ihany dia efa notsofonina teny Anosy ihany koa ny tompon'antoka faharoa voaroroy. Nitoy izany ka teny Ambatonakanga no niraisina ny ambiny. Raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena hita tamin'ny caméra de surveillance avokoa ireto voalaza fa tompon'antoka ireto ka taorian'izay no nanaovana ny fanadihadiana. Ny isa 4 ireo voasambotra ireo ka ny 3 teratany malagasy ary ny iray kosa teratany vahiny izay lehibe ny ivitoerana fiambenana na agence de sécurité. Niakatra fampanoavana ny sabotsy 20 Septambra lasa teo ihany ny raharaha. Nahiditra ponja vonjomaika miandra ny fitsarana azy eny tsy afa ireo malagasy 3 raha toka natao ambany andro maso ny fitsarana ilay teratany frantsay tompona agence de sécurité niaraka voaroroy tamin'izy 3 ireo. Raha tsy haivina dia ny alahady 20 Septambra no hita faty tao amin'ny riana ambany indrindra ao amin'ny lasity ivandry io teratany karana Daniel Rajanina io. Ny vaovao no laza tamin'io fotoana io fa voatifitra teo amin'ny tarihany izy. Ny vadiny izay ny aya no ity teratany karana ity tsy nody an-tranony izay mipetraka ao amin'ny ivitoerana eo ivandro ihany no nitaintaina ka nahita ny razana tany ambany riana ho ireo vaovao azo. Efa nisy ny fanambarana natao ny vondron'ny karana mizaka ny zopirenena frantsay na collectif français d'origine indienne de Madagascar mikasika ny fahafatesana io. Mbola nanao fanambarana ihany koa aza ny fianakaviany taorian'izay fa tsy hanaiky mora foana ity famonoana ity. Nambarany mpitandron'ny filaminana fa mbola nitoy ny fanadihadiana momba ny raharaha. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray no entintsika hanohizana ny fampahalalam-baovao. Olona miisa 57 ao anatin'ny fokontany 2 ao anatin'ny distrika Anambosary Atsimo any amin'ny faritra Anosy no miaina anatin'ny tsy fahampitsakafo tanteraka efa 4 herinandro izao raha ny tatitry ny iraky ny PAM tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny. Mbola andalam-panaovana ny fanadihadiana mikasika ireo olona 9 izay voalaza fa maty ny tsy fahampitsakafo kosa ny PAM amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo nandritra ny fanadihadiana natao. Ny volana Desambra 2024 ihany koa no fantatra fa nisy rotsakorana farany tany an-toerana ka tsy nahafahan'ireo mponina namboly sy ny ompi itsony. Nanao ny fanadihadiana moa i Malala Rakotonyrainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Tsy takona fenina fahita amin'ireto sary avy any ambanivohitra Ambosary Atsimo ireto ny fahasahiranana sy ny tsy fampisakafo mahazo ny olona ny Atsimo Madagasikara amin'izao. Tsy misy nofo hita ivelany intsony ny vatan'ireo mponina ny an-toerana vokatry io tsy fahampitsakafo io. Ny taolana sisa no mitrakitraky ho ny fanazavany ireo nanovidina ny fotony teo anivon'ny PAM. Tanatin'ny 5 volana izay tsy nisy ny mpivezivezy tany an-toerana no efa nanomboka ny aina io tsy fanjari-tsakafo io ny mponina. Saingy tato anatin'ny 2 herinandro no tena tsy nahita na sakafo atsofoka-mbava intsony azy raha nitatitry ny PAM matrany. Tatitra tonga taty aminay aloha zany a dia tao anatin'ny herinandro na herinandro mahery kely zany zao ireo olona ireo hoe no voan'le fahasiahana ara-tsakafo. Dia raha amin'ny izy moa zany a zay le hoe aloha misy aloha jerena ny fotony a ahafahana mahafantatra marina hoe inona marina ny antony le izy le tsy fiarina ara-tsakafo marina hoe efa hatramin'ny oviana ary inona ny antony natonga an'izay. Dia zay aloha zany ho ezahana hovatsiana sakafo zany le olon'ireo anotarabitsy sakafo eo amin'ny voalohany indrindra zany amonjana an'izao mandritra ny tapabolana aloha zany fa avy eo ny fanadihadiana miaraka amin'ny tompony raiky ny BNGRC zany dia atao main-dalana ahafahana miatrika ny ina izy tao ny zavatra reny ny hoe anampianan'ireo ny olona rehetrarehetra amin'ny faritra ny Ambosary faritra avaratra Ambosary moa zany tena rianay hoe misy an'izay tranarafatra izay. Toerana any amin'ny 540 kilometatra mianavaratra miala ny renivohitra Ambosary Atsimo no misy ny fokontany Mahavity sy Fotaka izay nahitana ireo mponina 570 tratry ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao ireo. Mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena avokoa ny mponina tany an-toerana teo aloha.
potika avokoa nefa io sehampambolena io rehefa tsy nisy ny orana tanatany izy 9 volana. Marina fa nisy ny tsy fisian'ny orana tao tamin'ny faritra iny nanomboka tamin'ny taopambolena ny fitomboan'ny taopambolena varany tao fa mbola eo mpanajadiana zany dia aloha mihitsy hoe fantatra tsara ny hoe verina le tonga le ina misy tao le vaovao avy amin'ireo iraka izay nandefany dia izay tsika mahafantatra tsara hoe izao ny antony tonga le trangan-javatra. Mbola andalam-panadihadiana mikasika ireo olona 9 izay voalaza fa matiny tsy fampitsakafo ihany koa ny PAM amin'izao raha ny nambaran'izy ireo. Tsy mbola voamarina hatreto ireo pediny fotony any an-toerana ny antony tena nahafaty ireo olona ireo na aretina hafa na vokatry ny tsy fampitsakafo. Mametraka aya ny fahanginany Bianco sy ny rafi-pitsarana nametrahana ny fitoriana mikasika ny rara écran plat ho ny avy amin'ny VMMF izay vondrona tokotokana nametraka fitoriana mikasika ity rara ity. Misy mizana tsindrinilo amin'izay fikirakirana ny fanadihadiana izay ataon'ny Bianco mihoatra amin'ireo rara mitovy tantana amin'ity mahavoasarinitra ny ministra ny aditany sy ny vadiny ity ho ireto mpanao politika ireto. Nanantanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety mo androany ny avy amin'ny VMMF ho fampatsiahivana ny iray volana izay nametrahan'izy ireo ny fitoriana mikasika ity rara écran plat ity. Tozy rabe faritra eo amin'ny sariny Daniel Afa. Tsy mbola nahitana toy ny rara mikasika ny ministra ny atitany Tina Rivelo Razafy-Mahefa teo anivon'ny RCJ sy ny fitoriana ny vadiny Santa Razafy-Mahefa teo anivon'ny PAC sy ny Bianco iray volana taorina nametrahana ireo fitoriana ireo ho ny vondrona miara-manarina ny firenena na ny VMMF ahitana mpanao politika samihafa izay niona tamin'ny mpanao gazety androany. Ahina ny ampiaton'ny Bianco na ireo rafi-pitsarana misahana izany ity rara ity ho ireto mpanao politika ireto. Mampametra-panontaniana ihany koa mantsy raha ny fanampanazavana trany ny fanafainganana ireo rara izay mitovy tantana amin'ity rara ity kanefa ny an'ny ministra Amperinasa izay ilaina fotoana maro. Ray volana latsaka kely fotsiny zao no nametrahana zany dossier zany ary efa nahavitany zay efa nadidina ho anay mpametraka amin'ny fitoriana izay velona iahy izay ary betsaka ny fanontaniana mipetraka no hoe fanakaiza ilay dossier to tsy hita to mangingina to sanatria mampanano hoe so sanatria lasa dossier classé na hoe verenjavany fotsiny ihany entsika tsara ny fanambarana maro samihafa fa ny mampametra-panontaniana dia ity be dia be hoe dossier mitovy amin'ny dossier napetraka iny fa hiazaka zahana mihitsy ary maneho mampiseho ny hafainganam-pandeha mihitsy ilay rantsana na le sehatra fitsarana manao an'izany raha-pitsarana zany fantatsika tsara fa teo ny affaire-ny Andriamatoa Ambola Rajona teo ny affaire-ny Madame Claudine Razaimamontsy teo ny affaire vaingana kely ny mpanao gazety eo aloha ny tanandraikitra ambony ihany koa Andriamatoa Lemercia teo ny raha Beritsa izay tao anatin'ny amehana raha-pahasalamana teo ny mpanao gazety sasany izay tena niazaka zahana mihitsy ary mety namoana didy amin'ny andro alina mihitsy aza angambany vetivety kely mihitsy dia vita izay raha-pitsarana zay tatoato voaingana kely zay ny tao anatin'ny ministère-ny fanabeazam-pirenena resaka bombo society 40 milliards de FMG na 8 milliards d'ariary notoriana avy hatrany nisokafana avy hatrany no fanadihadiana ary nigahatra ilay opérateur namean'ilay namatsy an'ilay bombo society nalana avy hatrany ihany koa ny ministra ny tanan'izany andraikitra izany izany hoe tao anatin'ny atelona fotsiny dia vita zany ka eo no mampimetraka anay le aya no hoe ray volana lasa zay. Manaramaso sy miandry izay ho toy ny tirara ity ny vahoaka malagasy ka tsy tokony anaiky ny tsindry mety mandeha ireo mpitsara sy ny rafitra misahana ny fandihadiana ho ihany ny VMMF. Mahatoko tena amin'ny fahalehibiazany ara-politika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina matoa samy miatrika samy rery ireo kiana sy ady politika mahazo azy hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana ho ny mpandinika fiarahamonina sady ministra teo aloha Paul Rabary. Tsy afaka hiaro ny filohan'ny Repoblika raha teo ireo ministra teknisiana ao anatin'ny governemanta hoy Paul Rabary. Mety hiteraka olana goavana nefa io fomba fitantana ny filoham-pirenena io raha sanatria ka misy krizy politika mafy eto amin'ny firenena hoy ny mpamakafaka politika Gilbert Rarzatofo. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Daniel Afa. Tato anatin'ny eritaona sy 9 volana nipetrahany fitondrana tarihin'ny filoha Andry Rajoelina dia zara raha andrenesam-peo manoloana ireo kiana politika mahazo ny fitondram-panjakana na ny prime ministre na ireo ministra marobe ao anatin'ny governemanta.
Ny mpitondra tenin'ny governemanta sady ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto ihany no samy miaka-tsehatra miaro ny filoham-pirenena amin'ny fanankenana sy ny tsikera ary ny fanenjehana mahazo ny fitondrana. Ho an'ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia nitalen'ny serasera Rina Rakotomanga Irery ihany koa no say mamaly ny fanankenana ny filoham-pirenena na eny amin'ny tambazotra serasera sosialy na amin'ny haino aman-jery samihafa. Na nitalen'ny kabinetra Lova Ranoro maro izay everina fa mitana toerana politika na ireo mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena toa ny Pierre Older izay notendrena ho tale jeneraly ny raharaha politika eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia samy tsy tazana raha vao resaka kihana politika. Nambaran'ny Paul Rabary izay ministra teo aloha fa efa matoko tena ny filoham-pirenena matoa say mijoro irery miatrika izay kihana ataon'ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana izay. Choix politika izy. Satria mpanao politika lehibe ny filohan'ny Repoblika ary mpanao politika medika. Faharoa ny filohan'ny Repoblika ihany koa dia olona manana personnalité sy charisme ngeza be. Ka takona daholo zany le olona rehetra. Tadio tsara fa nanomboka tamin'ny taona 2009 tany ny filohan'ny Repoblika nefa teo amin'ny sehatra politika ary rehefa nandavo andrarezina maro samihafa teo amin'ny sehatra politika. Raha amin'ny tantaram-piainana zany ka sarotra be zany ho an'ny filohan'ny Repoblika ny tsy aka-tsehatra, ny tsy aro izay safidiny. Ka eo anatin'izay zavatra izay zany ny resaka politika tena hita mihitsy hoe apitafika tsy apitafika izy. Zay ny tena fomba fiteny azy. Amma gabaria sy politika nomboka tamin'ny taona 2009 nandalo zavatra maro samihafa, manana expérience maro samihafa, manana preuve maro samihafa, dia apitafika tsy apitafika izy. Ka nalaim-panahy izy maka fiteny hoe collaborateur zany. Tsy partenaire, tsy équipe, fa collaborateur. Mety hiteraka olana ho an'ny filoham-pirenena nefa io fomba fitondrana io hoy Gilbert Raharzatovo. Président de République zay tsy misy tsony système de fusible fa izy no devant de la scène. Izy ko misy zavatra mitranga. Ka raha misy erreur tsy afaka mise replier izy na manao hoe repli tactique etsony na repli stratégique dia mampiasa amin'ny fusible izy. Fusible izy moa premier ministre rehefa milatsaka ianao anatina fitondram-panjakana ka tsy président de république ianao fa ao anatin'ny toerana malimbana dia efa fusible ero zay. Ka rehefa ianao foana no mitranga etsero miresaka zay problema rehetra eto Madagasikara problema hoa miresaka amin'ny problema rehetra eto Madagasikara mitondra vahaolana rehetra amin'ny problema eto Madagasikara dia na diso na marina teneninao dia ianao sisa nitavelery aloha ery fa ny olona manodidina anao izy indray no miaro ny olona manodidina azy tsy ana izy indray ny lasa fusible zany président de république indray zao no fusible eto Madagasikara devant le problema rehetra atrehiny rehetrarehetra ireo. Mety hiteraka problema goavana io ho an'ny président de république satria izy au devant de la scène. Ataoko amin'ny teny anglisy izy dia hoe front line satria tsy mahay délégué pouvoir fa te hitranga devant de la scène dia lasa diso fa saingy zao anahirana io. Ireo ministra mihitsy koa nefa no tsy afaka miaro ny filoham-pirenena noho izy ireo no safidiana amin'ny maha-teknisiana azy hoy Paul Rabary. Ireo ao anatin'ilay gouvernemanta azo isaina amin'ny ratsan-tanana natao hoe tena mpanao politika. Ka tsy afaka niaro mihitsy any filohan'ny Repoblika ireo olona anaty gouvernemanta ireo satria voalohany izy ny safidianana azy dia teknika ary faharoa dia tsy olona manana an'izay envergure sy charisme zay. Ao anatin'ny gouvernement mantsy misy atao hoe poids lourd na poids plume amin'ny lafiny politika zany fa tsy amin'ny lafiny fahaizana sy diplôma dia nisafidy mihitsy ny filohan'ny Repoblika hoe aleo mba olona manana teknika, manana teknisianina, olona teknisianina, manana teknika, manana traikefa eo amina resaka teknika fa tsy amin'ny resaka politika satria raha nijerevana ny antokon'ny filohan'ny Repoblika hipetsaka ny olona manana atao hoe envergure atao hoe poids lourd ny politika eto Madagasikara fa tsisy ao anatina gouvernemanta. Safidin'ny filohan'ny Repoblika zany zay ny amin'ny hoe izy efa manana an'ilay gabarit anampanao politika dia miatrika azy samy rery an'ireo mpanohitra izy.
tsihivana fa minisitra 4 amin'ireo mpikambana 2020 ao amin'ny gouvernement Tantsay Christian ihany no mpikambana amin'ny antoko politika talohany nanendrena azy ireo ho minisitra. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina fahasivy amin'ny 20 ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa James Ratsima mpandinika ny raharam-pirenena no sady mpanao politika iresaresaka mahakasika an'ireo raharam mafapana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa eo ihany koa ny fitakina amin'ny famerenana ny NOUS malagasy na ny îles éparses. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia Andriamatoa James Ratsima no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fa hotoizantsika kosa aloha izay fampahalalam-baovao izay tsy mitsoakady amin'ireo mpanolotsaina vonona hiady ny tenany raha nambarany ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina androany. Tsy emitra amin'ny fialana amin'ny gabraraka eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny ben'ny tanàna raha nambarany androany tao anatin'ny fanokafana ny fivorian'ny filan-kevitra munisipaly andiniana ny teti-bola ho ampiasain'ny komina ho an'ny taona 2024. Anisan'ny tondrany mpanolotsain'ny tanàna Fanamariana moa ny mikasika ireo tablety izay hozaraina amin'ny mpianatra na ihany koa ny mikasika ireo tsena eto amin'ny pavion Analakely. Tojo rabefaritra eo amin'ny stariny Daniel Afa. Mbola samy nianjandrony tady androany ho an'ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitoaina sy ireo mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny komba sy ny IRK ahitana ny Clémence Rarinirina. Tao anatin'ny lanonana fanokafana ny fitaom-pivorian'ny filan-kevitra munisipaly andiniana ny teti-bola ny komina Antananarivo renivohitra ho ampiasaina ho an'ny taona 2024. Notakindreo mpanolotsain'ny tanàna ho avadika fanampiana ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny teti-bola natokany ben'ny tanàna hividianana tablety ho an'ireo mpianatra ato anatin'ny komina Antananarivo renivohitra. Resaka tablety 3 miliara ariary manodididina eo ilay tablety voasoratra any. Tena fangatahana ny anay Andriamatoa ben'ny tanàna raha misy fitsinjovana finiavana hitsinjo ny zanaka Antananarivo renivohitra dia andao re tompoko na ny mpamatsy vola aza no anome an'ilay tablety dia andao re tompoko ho resentsika lahatra ireo mpamatsy vola ireo hividianantsika kitapo, kaye, penina, pensily hazo ho an'ny mpianatry ny EPP ireo vola izay tokony hanaovana tablety ireo. Nokian'ny Clémence Rarinirina ihany koa ankilany ny ben'ny tanàna mikasika ny tsy fangaraharaana amin'ny fanesorana ireo mpivarotra ao ny pavion Analakely. Laza ianao tao amin'ny fahitalavitra Andriamatoa ben'ny tanàna fa hoe ny 16 boxa ihany no ara-dalàna raha neny amin'ny esplanade Analakely ary ireo dia efa nanaiky ny findriny NOUS. Nisy nefa ny fampiatsoana izay nataon'izy ireo tamin'ny tenako ary zendan'izy ireo argagany amin'ny hoe aiza ny taratasy milaza fa nanaiky amin'izany izahay fa tsy nisy fanekenay amin'izany hoe hifindra eny NOUS izany. Ary ankoatran'izay ihany koa raha lazaina fa hoe tsy ara-dalàna ilay hafa ilay lazaina fa 46 box dia gaga ihany koa ny tena raha mamaky ny teti-bola hoe ao anatin'io teti-bola io afaka manamarina isika rehetra voasoratra hoe pavillon vaovao eny amin'ny esplanade Analakely 470 ary angalana etra tsy hoe etra moa zany fa le hoe saran'ny fipetrahany eo amin'ny toerana zany 5 alina sy ray hetsy ariary ho an'ny box 470. Vona ny atrikady amin'izay mpanolotsain'ny tanàna hiady aminy ny ben'ny tanàna raha nambarany satria tsy emitra amin'ny fialana amin'ny gabraraka eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny tenany. Amafisina tompoko ny hiady amin'ny gabraraka ilaina foana ary tena manohana ny foa ny tenenanao hoe toizana ny ady amin'ny gabraraka ny fandaminana ny fiarahamonina fa ny tena ilaina dia ny fiaraha-miasa amin'ny saina madio ary izay ny tediavinay izay tsy manana zavatra miafina zany fa ny tianay atao dia manatsara ny tanàna raha afaka miara-miasa tsika dia tena izay mahafaly anay mila olona izay
ampy angambany izay fandaniana andro hery amina adiady raha vonona ny mpanolontsaina iara-iasa vonona koa ny mpanatanteraka iara-iasa izay no ilayntsika raha misy mpanolontsaina vonona iady a be ny tanàna tsy mijokady facebook zaho izy ianao hoe tsy marina zany ny vory-teto reo 4 reo misy solotena misy vavolombelona ny mpanolontsaina teo ny direction teo za ny fampiresaka aminy ataony hoe mpandaingy akoho amianatsiny raha matoa mpanolontsaina petrao zay fanontanianao a valio am'izay tianao valiana de tenenao any amin'ny tele any hoe mandaingy a de zay ataovy zay tianao ampy angambany izay fandaniana andro hery amina adiady raha vonona ny mpanolontsaina iara-iasa vonona koa ny mpanatanteraka iara-iasa izay no ilayntsika raha misy mpanolontsaina vonona iady a be ny tanàna tsy mijokady Mitetina 5.70 milara ariary mahery moa ny teti-bola ho ampiasain'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny taona 2024 raha toa ka nahatratra 900 milara ariary mahery izany ho an'ny taona 2024. Ao anatin'ny 10 andro no andinian'ireo mpanolontsain'ny tanàna ity teti-bola ity sy hanaovana ireo fanovana samihafa. Mbola tsy ampy ny mangarahara eo amin'ny famolavolana sy ny fampiasana ny teti-bola-panjakana raha ny tatra nataon'ny firaisamonim-pirenena M6 tatao androany. No io antony io no isan'ny mbola mampitaraina ny mponina amin'ny tsy fisian'ny fiantraikany asa vitany governemanta amin'izy ireo. Tokony isy noho izany fampahafantarana izay fampiasam-bola izay isaky ny 3 volana ho ny firaisamonim-pirenena. Tozy Rabefatra eo amin'ny stariny Daniel Efa Atrany. Firenena 20 amin'ny 7.1 nanaovana fanadihadiana manana mangarahara eo amin'ny famolavolana sy fampiasana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 i Madagasikara raha nambara ny firaisamonim-pirenena M6 tatao androany. Isan'ny lesika ao anatin'izany raha nambara ny mpandrindra ity firaisamonim-pirenena ity tao anatin'ny tatra ny fanadihadiana androany ny sy fampandraisana anjara ny olom-pirenena na ireo herivelona samihafa amin'ny famolavolana izany. Izany no mbola tsy mampipaka ireo ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fiainan'ny vahoaka ho ny M6 tatao. Fa mazava ho azy ny firaisamonim-pirenena dia miezaka mandriny mampivoatra trany zany hoe la ara-pahamehana ny ara-tsosialy ny ara-tsosialy mazava ho azy dia fantatritsika fa ny resaka fampianarana zay ny resaka rano fisotro madio zay ny sakafo an'ny olona zay ary ny fahasalaman'ny olona. Rehefa milamina zany reo ataoko hoe sehatra anakefatra sehatra anakidimy reo dia manahery ho azy ny olona anaovana ny fampandrosoana ambiny zany zay ny tena mantony ireo resetra reo zany akory tsy ataoko hoe manamaivana ny fanaovana fotodrafitrasa satria ohatra ny hoe raha lalana ataonao afaka manokatra zavatra betaka zany ny fotodrafitrasa ho an'ny tanora mety afaka ihany koa mampivoatra ny tanora eo amin'ny fiainany manokana fa tsy indrina ilay hoe lara-pahamehana ny ara-tsosialy satria io miantoka zany ny fahaveloman'ny olona ka tena ahafany miosa. Sosikevitra narosiny ity firaisamonim-pirenena ity noho izany tao anatin'ny tatra izay nataon'izy ireo ny tokony hanaovan'ny fitondram-panjakana tatra isaky ny 3 volana mikasika izay asa vita na fampiasana ny volam-panjakana izay. Akoatra ny tombony ho an'ny vahoaka antoka amin'ny fahazoana fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola ny fametrahana io mangarahara io ho ihany ity firaisamonim-pirenena ity. Be dia be zany ny zavatra tena ataoko hoe ezaka mila atao na amin'ny fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena na eo amin'ilay fametrahana ny mangarahara fa isan'ny raha ingeda be ohatrany amin'ilay fametrahana ny mangarahara ny fanaovana tatitra araka ny tokony ho izy anelanela-potoana na rehefa afaka enim-bolana ny fanatanterahana ny teti-bola anankiray zany dia tokony manao tatitra amin'ny atsipriany mba ahafana mahafantatra hoe inona indray ny tokony ho tanterahana misy zavatra tokony ho ahitsy ve amin'ny enim-bolana manaraka izay moa zany le hoe rapport en milieu d'année zany hoe rehefa manantanteraka teti-bola ianao mandritra ny enim-bolana voalohany dia manao tatitra ianao dia miezaka mijery hoe ny fiovana ve ny tondro ara-ekonomika teo amin'ny sehatra n'izao tontolo izao ka tokony ho alamina koa ny
andeko hoe tanjona ara-ekonomika na le prévision macroéconomique izay tokony ho tanterahana eto anivon'ny firenena dia arindra miaraka amin'izay ihany koa ny teti-bola amin'ny enim-bolana manaraka sy ny fanatanterahana azy. Androany nanaovana ny tatitra ny fanadihadiana mikasika ny fampiasam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 nataon'ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka aminy. Nangataka ny anafonana ny trosa ho an'ireo firenena tena niara-ny fiatraikan'ny coronavirus ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tao anatin'ny fivoriana momba ny famatsim-bola ho an'ny fampandrosoana maharitra anatin'ny fotoanan'ny Covid-19 sy ny fanomanana ny aorian'ny krizy izay tafiditra ao anatin'ny fivoriana ny firenena mikambana. Nangataka ny anamafisana ny fahazona ny famatsim-bola fanampiny ahafahan'ny firenena mandroso ho amin'ny tanjon'ny fampandrosoana ihany koa izy. Tao anatin'io fivoriana io no nandray anjara ny filohan'ny pirenena raha toka ny Prime Ministre no nanao ny lahatendy tamin'ny fivoriana niraisana tamin'ny firenena mikambana. Ny Antsiprianzary. Ainsi, nous proposons l'effacement de la dette en faveur des pays les plus vulnérables et les plus durement touchés par les effets de la pandémie. De même, nous plaidons pour un renforcement à l'accès au financement concessionnel pour permettre à ces pays d'avancer plus rapidement dans leurs objectifs de développement. Nodiniana nandritra ny fivoriana momba ny fampandrosoana maharitra anatin'ny horizon 3.4 amin'izao vanim-potoana ny Covid-19 izao ihany koa ny vahaolana politika ahafahana miarina aingana anatin'ny krizin'ny coronavirus. Anetsehana ireo loharanom-bola ahatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana sy ny fanamafisana ny rafitra lavitra ezaka hiatrehan'ny firenena ny fampandrosoana. Madagascar appelle à l'adoption d'une initiative universelle multilatérale sous la forme d'un agenda global d'urgence post-Covid placé sur la bannière des Nations Unies et dans le cadre de l'agenda 2030. Seule une initiative de cette ampleur permettra de répondre aux défis actuels et futurs. Cette initiative permettrait de soutenir ces pays par une meilleure coordination des réponses sanitaires à l'échelle mondiale, mais aussi par la mise à disposition d'instruments financiers conséquents pour assurer la relance économique. Niarahana tamin'ny filoham-panjakana lehibe na governemanta sy ny solotena andreo vondrona iraisam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ary ny firaisamonim-pirenena ity fivoriana momba ny fampandrosoana maharitra anatin'ny horizon 3.4 nandraisan'ny filoham-pirenena anjara ity. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray. Olona 7 tamin'ny fitiliana 7,5 vita no mitondra ny tsimikaretina coronavirus tsy ato anatin'ny 4 ora farany raha ny tatitry ny mpitondra teny CCO. 9,2 isanjato ireo vita fitiliana ny tahany marary vaovao ho ny profesora Vololtina Anta Marie Daniel. Mitotaly 7,0 hatramin'ny androany ireo mbola manaraka fitsaboana ny valana retina Covid-19 eto Madagasikara. Nisy 2,7 ihany koa ireo sitrana ary tsy nisy ny maty androany. 40 kosa ireo marary mafy. Ny Antsipriana izay tatitra izay ary. 7 no isan'ny tranga vaovao ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia 20 ary tsy nisy ny anana fohy tao anatin'ny 4 ora farany teto Madagasikara. Ny ena iray koa ny isan'ireo manao forme grave. Rehefa natao zany ny kajy dia ny ena 13 arak'izany ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus ankehitriny eto Madagasikara tamin'ireo rehetra izay efa voatily. 7,3 ny fitiliana vita ka 7,7 tamin'ireo fitiliana PCR ary 3,10 ny fitiliana gène expert. Karama 500 ariary no iasan'ireo ankizy 9 taona hatramin'ny 14 taona amin'izao raha ny fanadadiana natao androany. Eo kosa nefa ireo misafidy mikarama 4 ariary isam-bolana ary manao ny asa rehetra ny maraina mandra-parivany andro. Tereny iray aman-dreny ny ankamaroan'ny ankizy miasa mitady vola ireo raha toka misy mihitsy ireo manao asa an-tsitrapo raha ny fanadadiana natao tamin'ireo zaza tsy ampy taona ireo. Tao anatin'ny fihiboana nahatapaka ny fampianarana sy ny fahasahirana natao an-tokantrano no tena nampirongatra ireo zaza tsy ampy taona miasa ireo. Nanao ny fanadadiana i Malala Rakotnirainy eo amin'ny sary ny Lantora Samelson. Tsy azo atao ary raha ny lalàna ny fampiasana zaza tsy ampy taona
kanefa tojo fahasahirana nantanteraka ny tokantranonay. Io no nambarany rem-pianakaviana iray voatery maniraka ny zanany tsy ampitoana hiasa androany raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny Real TV. Tsy mety nalaina sary io rem-pianakaviana io saingy nanaiky ny fifampiresahana tamin'ny zanany. Nitsotra ihany koa nefa ireo zaza ireo fa noho tsy fampiny sakafo hoanao an-tokantrano no nahatonga azy miasa ary mitety hiditranon'olona. Zay tsy mihinan-kanina maraina mihitsy ny fanoana. Noana ohatran'ny daholo dia nahandro vary zay dia nitady kanina. Zay ihany. Dia mamanay namena koa, namena vola izy. 105 000. Tsy safidiana ny asa atao fa izay asain'ny mpampiasa atao dia fitaina avokoa hoy ireo ankizy ireo. Matsaka rano nefa ny tena ataon'ny ankamaroany izay nanontaniana androany. Nanomboka tamin'ny fihibohana izany hoe tamin'ny fotoana nahatapaka ny fianarana no tena nanombohan'ny ankizy ny asa raha ny fitantarany. Tsy misy azo angonina nefa fa omena ireo ray aman-dreny ny vola. Manafa tokotaniko, dia manafa trano, dia manasa ny vilia, dia maka rano, zay ihany. 200, ndraindray 500. 10 taona maka rano. 300, 500 rano foana. Tsisy nany zareo tena lainay. Telo amby folo. Raha ny fanadihadiana navoaka ny mix tamin'ny taona 2012 manomboka amin'ny 5 taona dia efa misy ireo zaza miasa. Misy aza ireo tsy voafetra ny ora iasana fa saika mahavita hatrany amin'ny 20 manao ny asa trano. 270 ny zaza 5 hatramin'ny 20 taona no efa miasa ary 450 izany ho an'ny 12 hatramin'ny 14 taona. Raha toka 450 ho an'ireo zaza 15 hatramin'ny 17 taona. Saika ny tovovavy kely no betsaka amin'ireo miasa an-trano ireo izay efa tafakatra hatrany amin'ny 50 hatrany amin'ny 230 n'ireo zaza 5 hatramin'ny 12 taona nanaovana fanadihadiana aza no efa manao asa miatra manaina mihitsy. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray, ny ekipany Black Star ny Ghana indray no ifanandrana amin'ny Barea ny Madagasikara amin'ny lalao izay ho tanterana any Turquie fa tsy ny ekipany Burkina Faso raha ny fanambarana navoaka ny Nicolas Dupuis ny hariva teo. Ny ekipany Black Star ny Ghana izay laharana faha-4 amin'ny klasement ny FIFA ary laharana faha-7 aty Afrika. Fantatra mantsy fatafiakatra iray etsy euro ny fandaniana raha toka ho tanterana ny lalao izay lokasaina atao tany Maroc. Tsy ho zaka izany raha nolazainy ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara hatrany. Noresahany ihany koa ny fandaharam-potoana mahakasika ny fampivondronana io ka napetraka fa ny alatsinainy 5 oktobra hatramin'ny zoma 7 oktobra no anatanterana ny fanazarantena ao Luxembourg ary ho faranana amin'ny lalao fanazarantena amin'ny Swift Esperance any an-toerana. Ho an'ny sabotsy miainga ho an'ny Turquie manohy ny fanomanantina ny ekipa ka ny alatsinainy 12 oktobra 2023 izay andro ny FIFA na journée FIFA no anatanterana ny lalao ifanandrina ny ekipa ny Barea sy ny Black Star Ghana. Efa andalana amin'izao ny fampivondronana ny ekipa rehetra. Fantatra nefa fa tsy isan'ny ilalao iaraka amin'ny ekipa pirenena malagasy ny kapteny Abel Anissé no niratra nahazo azy tamin'ny tongony. Ireo ekipa ny Barea izay efa saika tafahoana ny Luxembourg hatramin'izao. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news real news kosa indray, lehilahy iray indray no nolazaina fa tapa-kevitra nanala ny oriny no ny faniriny teo toan'ireny extraterrestre ireny. Naseho tamin'izany mihitsy ny sary ny tareny izay efa tsy mitovy amin'ny tareny olombelona intsony, izany hoe tsy misy orina intsony maro tamin'ireo nahita ity publication ity no gaga ary nanameloka azy mihitsy azy. Inona ro ny tena marina? Fake ve sa real ny publication? Arahoary. Mitovy amin'ny rehetra, misy orina, maso, molotra ary volombava ihany koa no napetraka teto amin'ny ankavita amin'ny sary. Ny eo ankavanana kosa anefa lela mainty tanteraka ny endriny, tsy misy orina intsony ary niova tanteraka tsy misy afantarana azy.
Ireo no sary no izahana nampitahaina tamin'ity publication iray ity. No tantaraina niaraka tamin'izany fa te hitovy amin'ireny extraterrestre ireny ity lehilahy ity. Nanapa-kevitra izy tao aorian'io fandriana io raha nolazaina fa anala tanteraka ny oriny. Afakely ny vaovao dia 910 ora tao aoriany ny voany, efa 400 ireo nametraka commentaire. Tao ireo laza fa ho diso fanantenana io lehilahy io raha ahalala indray androany fa tsy samy hafa amintsika ny extraterrestre. Tena mampalahelo ny fisy fa tsy hoe ratsy tarehy. Nanova endrika azy izy vao maika ratsy noho ny ratsy. Nisy montesitra ka nahavita laza fa tolo le karazan'olona tsy tokony eto an-tany. Ankoatra azy ireo, efa 570 ihany koa no nanao j'aime ary 470 no nizara. Rehefa nanao ny fikarohana indray ary ny ekipan'ny fake news Real News dia hita fa Anthony Lofredo no anaran'io lehilahy izay monina ny Montpellier io. 12 taona izy amin'izao. Efa nandalo fandidiana marobe izy io nanovan'ny tavany, tao anatin'izany ho nametahany tomokavatsa marobe tamin'ny vatany. Eo ihany koa ny fandidiana nanaovany ampahany tamin'ny vatany. Ny taona 17 izy no nanapa-kevitra anala io oriny izay hita amin'ny sary io. Noho izany dia Real News indray ny vaovao. Dia ny zanam-pandariny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina tamin'ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadonona fa mbola misy ny fandarana l'invité du jour iarahana amin'Andriamatoa James Saratsimba ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Mimetraka ny mandrapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.